La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Tonga avy mitsidika Batimax sao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Tafakatra 5 ireo tranga vaovao vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra ny CCO Ivato androany. Ahina ho coronavirus nafaty ilay vehivavy iray ny fahadimy ny volana May teo fa tsy mbola voapirofo izany raha nitatitra hatrany. Olona 13 amin'ireo natao fitiliana faobe tany Tomasina androany no fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Tamina alalan'ny fidinana ifotana nataon'ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana no natotosana io fitiliana faobe io. Hiala tanteraka amin'ny air Madagasikara ny Air Austral amin'ny herinandro ity no andrasana ny taratasy ofisialy manambara izany. Ny orinasa Knapsa kosa no hitana ny 700 mipetrabola ao raha toka ny fanjakana malagasy no mitana ny 450. Ny avokarakara kokoa noho ny teo aloha ireo zavamaniry sy biby ao amin'ny parka Tsimbazasa amin'izao famiana ara-pahasalamana izao. Nanome aim-bavaon'ireo biby ny tsy fisian'ny olona mivezivezy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Benin mikakaika ireo mponina amin'izao fotoana izao. Antony ny fahatrana efa mianjady any an-toerana miampy ny valinaretina coronavirus. Tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, tsy misy ihany koa ny fanampiana avy any ivelany. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao miampy 5 ireo tranga vaovao vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araka ny tatitra ny CCO Ivato tamin'ity androany ity. Ahina ho coronavirus no nahafaty ilay vehivavy iray ny fahadimy ny volana May lasa teo fa mbola tsy voapirofo izany raha nitatitra hatrany alarany efizao. Vehivavy iray no maty tamin'ny 10 May lasa teo teto Antananarivo. Vehivavy izay nandeha tamin'ny zotra nasionaly nahitana tranga ny 9 Aprily lasa teo. Ahina ho maty ny coronavirus ity vehivavy ity, saingy hatreto tsy mbola voamarina izany raha ny valin'ny fitiliana notontosaina voalohany no nojerena. Ya, ny tena marina angambany tsy afaka hitentsika hoe maty ny coronavirus, fa kosa tena misy tokoa le olona maty. Ary ny fandraika le izy tamin'ny ilay nanaovana antsoavo teto amin'ny fahitalavitra teto aminareo mihitsy zany sy nanaovana tamin'ny fampelezam-peo lay Cotis ny ainga tamin'le 8 Avril 2020 dia tao anatin'izany fiara zany anisany namatoara Seheno Samueline. Ny natao tamin'izay fotoana zay moa dia nanaovana an'ilay hoe TDR reo olona reo na ilay hoe test de diagnostic rapide. Rehefa natao lay testa ny valin'ilay testa izay natao dia miiba na hoe negativa zany. Etsy ankilany, ny ampy 5 ny tranga vaovao raha ny nambaran'ny mpitondra teny ny CCO Ivato androany. Raha ny totaly ny fitiliana vita nanomboka ny 7 Martsa niseho omaly sy androany no jerena. Tamina fitiliana manodidina ny 120 isa no tontosaina tao anatin'ny 420 ora no nazahoana io valina tranga 5 isa io. Ka ny 13 any Toamasina ary ny 20 amin'ireo eto Antananarivo izay hita amin'ny toerana maro. Tao ny tao Analamahitsy, Anatriazo, Ankadivorobe, Soavimasoandro, Mahatony, Alarobia, Tsiadana, Amboditsiry, Ambolikandrina sy Anosizato. Tsy nisy kosa ny sitrana hafa hatreto. Rentsika amin'izany zany fa tena reo olona izay nitondra reo tsy mikaretina voatily ireo zany izay ny 20 tsy nahitana soritra aretina 13 ny soritra aretina dia ny akamarony dia teto Antananarivo renivohitra avokoa tamin'ireo
toerana zany a zay nitononona tamintsika tsirairay ireo. Ny 13 avy any Tomasina dia Tomasina voalohany avokoa izy ireo a. Misy ny avy eo Tanambao Verrerie, Tsararivotra, Morarano, anankiroa Tanambao 1, Tanambao voalohany Beril Rose, Tanambao 2, Bazarikely, Tanamborizano, Ambojafy Avaratra, Morarano, Morafeno. Hitantsika amin'izay zany fa ny ao Tomasina koa dia Tomasina voalohany a tena betsaka amin'reto izy rehetra mihitsy moa zany ilay 13 tranga vaovao 13 avy any Tomasina androany. Miankina amin'ny valin'ny fitiliana no totosaina hafa no anamariana raha toa ka coronavirus no nahafaty ilay vehivavy iray io. Hatramin'ny 17 martsa 2024, mitotaly 7,703 kosa ny fitiliana vita teto Madagasikara. Olona 13 tamin'ireo natao fitiliana faobe tany Tomasina androany fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ny alalan'ny fidinana ifotona nataon'ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana no nanatotsana io fitiliana faobe io. Henri Florio. Androany no nigadina tany Tomasina ny filoham-pirenena Rajoelina Andry sy ireo mpikambana vitsivitsy avy eo anivon'ny gouvernement. Nijery ny zava-misy manoloana ny fiparitahany ivalinaretina coronavirus any an-toerana ny délégation. Nandritra ny fitsidiana ifotony izay no tanterahana, hentitra ny tenin'ny filoham-pirenena, manoloana ny tsy fandarahana-dalàna misy any an-toerana amin'ity valinaretina coronavirus ity, izay nitombo isan'andro ny olona voano noho ny tsy fanarahan-dalàna any Tomasina. Nambaran'ny filoha fa tsy maintsy misotro ny tambavy ary tsy maintsy manao arotavy avokoa ny rehetra, ary tsy tokony vezivezy intsony ny mpiasana ambatovy na ireo mponina eny anivon'ny fokotany maro samihafa. Nisy ankilan'ny fitiliana faobe no tanterahana teny amin'ny esplanade Analakely, tena toerana tamin'ity androany ity. Olona 10 no fantatra tamin'izany fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ny alalan'ny cas contact taorian'ny fitiliana faobe izay nototosaina. Androany misy ka 12 ka hatramin'ny 15 ny cas contact eto Tomasina. Ary ny tena loza dia betsaka ireo olona efa mitondra ny tsimikaretina ihany koa no mitady lalana dia makany amin'ny faritra hafa ary misy tongatra ny Antananarivo dia androany zao confirmentsika mbola natao test ireo olona fa misy olona efa mihoatra ny 20 avy aty Tomasina lasa cas positif fa tonga tany Antananarivo. Zay ny teneniko hoe mila entitra ny tompon'andraikitra isasokajana, mila manaraka amin'ny fitsipika sy mifepetra ny mponina tsirairay avy. Mivoamaly ny OMS ny teny hoe pista anankiray hita fa afaka mety anasitrana any coronavirus ny vokatra azo avy amin'ny Artemisia. Zany zavatra rehetrarehetra zany tsy niteniteny foana isika fa zao tontolo zao dia manamarika an'izany hoe mety ary vokatra ahitana vokatra tsara ny tambavy hita taty Madagasikara. Zay ny mahatonga antsika hizara tambavy maimaimpona ho an'ny olona rehefa nanomboka ny teto Tomasina. Eto dia manao antsoavy miadidin'ny fitondrana dia miaro ny ain'ny vahoaka tsy hofa. Indrindra tsy amparitaka n'ity valanaretina ity. Eo amin'ny teny hoe mila misotro tambavy ny rehetra. Tsy andatsako ny fitondrana hoe nisotro ianao sa tsy nisotro rehefa marary. Fa tsy maintsy atao ihany zay sondage zay. Zay ny zavatra misy. Ny tsy fitandremana sy ny tsy fanarahan'ny fepetra rehetra apetraka ny filoham-pirenena no nampitatra ny fiparitahan'ny valinaretina tany an-toerana. Ary za miresaka aminareo zao dia tena sorena kely, mba tsy olazaiko hoe sorena be, satria efa miasa andromanalina izahay iarovana ny vahoaka. Miasa andromanalina ahitana ny fanefika, fa isika manotsy rambona ny sasany amintsika dia zao ny mahazo antsika. Efa niteny fa misy kabesaka ao Ambatovi mitena hoe tsy tokony isitsony ny famezivezena ny mpiasa ao Ambatovi ny voaka ty ivelana. Vao teo nahazo ny tatra fa mbola betsaka ny voaka. Inona dikan'izany? Dikan'izany dia manapozina ny olona manodidina antsika ihany tsika. Olona ray fotsiny vo dia mety olona 50 na 100 no voany ny olona vo iny. Gazagaga tsika rapitso raha tsy mandray ny andraikitra fa manjato ny olona vo eto Tomasina. Zay ny olana, zay ny zavatra mitranga. Satria goragora loatra tsika, tsy manapa, tsy manaraka ny fitsipika apetraka isika, dia hiteraka fahasahiranana goavana ho an'ny tanànan'ny Tomasina
fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo mihitsy zany zavatra rehetrarehetra. Ankoatra izay, nijery ny fanomboana ny fizarana ny tosika fameno, nanoloana ny positra malagasy tany Tomasina ihany koa ny filoha, ny tosika fameno, izay fanafina ireo fianakaviana marefo, malona ny ady atrehan'ny rehetra amin'izao fotoana izao, amin'ity fiparitany valanaretina ity. Taorian'izay, nitohy tamin'ny fizarana rakibolina ho an'ireo EPP rehetra ho Tomasina, izay miisa 2,707 ihany koa ny fotoana tamin'ity androany ity, ka nisantarana izany ny tao amin'ny EPP Maurice Gio. Ny EPP Maurice Gio, izay niorina tamin'ny taona 5,700 ary efa simba tanteraka ny fododrafitrasa, ka nanapa-kevitra ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa tao manara-penitra ny sekoly. Ny tolakandro teo, nitsidika ireo hôpitaly lehibe eny an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena ary nanolotra fitaovana maro samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray hiala tanteraka amin'ny Air Madagasikara ny Air Austral amin'ity herinandro ity no andrasana ny taratasy ofisialy manambara izany. Ny orinasa KNAPS kosa no hitana ny 700 isanjaton'ny petrabola ao anatin'izany raha toka ny fanjakana malagasy no manana ny 450 isanjato miantarandriana. Ho tapitra hatreo ny fiara-miasan'ny Air Madagasikara sy ny Air Austral amin'ny maha-partenaire stratégique an'ity compagnie réunionnaise ity amin'ity herinandro ity andrasana ny taratasy manambara ofisialy ny fialan'ny Air Austral amin'ny Air Madagasikara rehefa hita ny tsy fahombiazan'ny fiara-miasan'ny compagnie rotonta. Ny Air Austral Invest izay misy ny petrabolan'ny Air Austral sy Astral Venture dia nanaiky ny fampirarahana mikasika ny fialany. Ny orinasa KNAPS no hitana ny petrabola meheriny 700 isanjato amin'ny Air Madagasikara ary ny fanjakana malagasy no hitana ny 450 isanjato. Fepetra maro no raisy ny fitondram-panjakana narenan'ity compagnie malagasy ity. Voalohany amin'izany ny fanavaozana ny fiaramanidina. Fantatra fa ampiasa vola betsaka amin'izany ny fanjakana sy ny orinasa KNAPS. Naneho ny fahavononana ohatra ny orinasa KNAPS miaraka amin'ny fanjakana anome antoka vola mitentina 30 tapitrisa dolara isaky ny fiaramanidina entina navaozana ireo fiaramanidina. Mikasika ny Boeing ohatra, raha toka efa mandeha ny fampiresana ny ampidinana ny vidiny ho 50 tapitrisa dolara raha tokony ho 300 tapitrisa dolara. Noho ny fisian'ny coronavirus, mbola isy ny fampiresana ho tontosain'ny fitondram-panjakana ampidiny izany ka hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara. Faharoa, ifampiraraha ny hanafoanana ny trosan'ny Air Madagasikara amin'ny Air France ny gouvernemanta malagasy, toriany fanambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny hanafoanana ireo trosa aty amin'ny firenena afrikanina, fanapa-kevitra ny raisin'izy ireo, toriany fitsidihan'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay teto Madagasikara. Mikasika ny fepetra foiezaka, vinavina ny iverina isy afaka 3 herinandro ny sidina anatiny eto amintsika, ary isy ny fepetra ho raisina mikasika ny freta anatiny ankoatry ny Tomasina sy Antananarivo. Ovaina ihany koa ny mpikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanana eo amin'ity kompania ity, ary isy ny fandaminana anatiny apetraka orin'izay. Manoloana ireo fiovana ireo, nangataka ny fandraisana andraikitra sy ny fanehoana ny fahamatianina avy amin'ny mpiasa rehetra ny eo anivon'ny Air Madagasikara, atratrarana ny tanjona ny anarenana ity orinasa mpanjakana ity. Ny fanjakana malagasy rahateo no andony karamany mpiasa ao anatin'ny fanarenana ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Ratsehivina noho ny tsy fahafahan'ny compagnie réunionnaise nanefa teo ny eo ny vidiny 7,7 isanjato ny petrabola anjarany ao anatin'ny Air Madagasikara, efa nanome vola mitentina 10 tapitrisa dolara ny orinasa KNAPS. Ny hitatra avokoa ny fampiadona ny sidina regionaly sy iraisam-pirenena izay ataon'ny Air Madagasikara araka ny fampitam-baovao izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny fivoaran'ny fiparitany valinaretina coronavirus no antony raha ny fanazavana azo miantarandriana. Nampafantatra androany Air Madagasikara fa sidina maromaro no miato noho ny coronavirus. Isan'izany ny sidina Antananarivo Moroni Antananarivo izay miato hatramin'ny 20 ny volana May 2024 izao. Ny sidina Antananarivo Maurice Antananarivo miato hatramin'ny voalohany volana Jona izao. Eto hatramin'ny 15 ny volana Jona kosa ny sidina ho an'ireto manaraka ireto: Antananarivo Paris Antananarivo, Antananarivo Marseille Antananarivo, Antananarivo La Réunion Antananarivo, Antananarivo Djaoudji Antananarivo, Toamasina La Réunion Toamasina, Sainte-Marie La Réunion Sainte-Marie,
Toliara Tolanary La Réunion Tolanary Toliara. Iatoatra amin'ny 3 ny volana Jona 2024 ihany koa ny sidina ho any Antananarivo Guangzhou Antananarivo. Araka izany, miatoatra amin'ny 15 ny volana Jona 2024 ny sidina Madagasikara tonga sy makany Frantsa. Hatramin'ny 20 ny volana Mey kosa ny fiatoana ho any sidina makany Union des Comores. Raha ny ordre du jour tsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika eny amin'ny antenimieram-pirenena ireo antota taratasy 12 avy amin'ny haute cour de justice. Ireo antota taratasy ireo izay samby mahavoasaringotra ireo mpitondra teto amin'ny firenena teo aloha avokoa. Gaëtan Andriasilavo. Efa notanterina tato anatin'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny nanomboan'ny fitoam-piasan'ny HCJ antota taratasy 520 no ampelantanan'izy ireo raha toka ny 13 amin'ireo no efa eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ireo antota taratasy ireo izay samy raha mahavoasaringotra ireo mpitondra teto amin'ny firenena teo aloha avokoa. Raha vao tsy lany tany le résolution namizy anak'izao zany hoe le fanapakevitra fiampangana dia tsy afaka manao n'inona ny fitsarana tonga dia mijanona. Zay le hoe dia classé sans suite fotsiny hoe tsy asiana toy. Zay mbola laza lalàna fa tsy afaka manao n'inona ny fitsarana. Hatreto anefa tsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika eny amin'ny antenimieram-pirenena ny momba ireo antota taratasy ireo. Raha te hivona ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny CSI, ny lalam-panorenana ny lalàna avo indrindra eto Madagasikara tokony hitovy ao anatrehan'ny lalàna avokoa ny rehetra ary tsy misy fiarovana manokana ho an'ireo olona ambony nanao eloka teto amin'ny firenena eo anatrehan'ny lalam-panorenana. Ka na dia misy ny lalàna any ambany any, lalàna ordinaire mikasika ny fonction publique na ohatran'izany dia tsy misurmonter velively zany lalàna zany amin'ny lalam-panorenana. Ka raha tokony ho tsaraina eo anatrehan'ny fitsarana avy zany ny olona anankiray izay mety manana statut spécial na fonctionnaire dia tsisy idiran'izany io fitsarana ao anatrehan'ny fitsarana avy io. Tsy misy zany fiarovana manokana omena statut na fonctionnaire na administrateur civil na zavatra hafa an'izay olona izay mitana ny izay nitondra ministère na prime ministre na raha ohatra izy ka voafidy ho député dia lasa président ny assemblée nationale. Tsisy fiarovana manokana ho anazy noho izay statut izay, tsy manana statut spécial zany izy izay manala azy amin'ny juridiction ny haute cour de justice na fitsarana avo. Ankoatra ny Claudine Razaimamondy tsy ahivina, olona 4 ny voatonona matetika amin'ny raharaha fanodinkodinana ny volam-panjakana sy ny fanaovana kolikoly avolenta nambotry firenena nandritra ny fitondrana ASVM teo aloha. Ny prime ministre sady ministry ny atitany teo aloha mahafaly sy olona andrasana Olivier izay nanome baiko manoloana ny fanodinkodinana ny subvention exceptionnelle tany Ambohimahamasina. Ny Animbola Rajona mpanolotsaina izay voatontonona tamin'ny fanaovana osoka tany amin'ny seranana sy ny abus de confiance. Eo ihany koa ny raharaha voatontonona ny ministra teo aloha Reposa Julien tamin'ny fivarotana ny Villa Elisabeth Tetsy Ivandry. Manaraka azy eo Iontina Real, ministra ny mponina teo aloha izay voaroiroy ho nanodikodina vola mihoatra ny 2 miliara ariary tokony ho nividianana kojakoja ilaina tao amin'ny ministeran'ny tantanany ny taona 2024. Farany ny momba ny ministra Maharanty Jean de Dieu, ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra teo aloha izay voaroiroy tamin'ny fanodikodinana vola hatrany amin'ny 5 miliara sy 700 tapitrisa ariary. Fa ankoatrareo ihany koa ny raharaha maro samihafa mahavoasaringotra olona ambony teto amin'ny firenena. Eny amin'ny toby fiantsonana Maki Ireriany no fangatahana fahazahon-dalana ny fiara izay hivoaka ny Antananarivo ho ny mpandrindra izay eo anivon'ny CCO Covid-19 ivato. Tokony hatsaraina kosa ny fomba fiasa hoy ireo olona izay mangataka fahazahon-dalana tamin'ity androany ity. Zay nazava ny nambaran'ny mpandrindra eo anivon'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 ivato androany momba ny toerana angatana ny fahazahon-dalana manokana ho an'ireo fiara hivoaka n'Antananarivo na ireo ifamoivoy mandritra ny fotoanan'ny couvre-feu. Eny amin'ny toby fiantsonana Maki Andotam-penaka ihany no anaterana ny antota taratasy raha nambarany fa tsy eny amin'ny CCO ivato. Tsy maintsy misy antota taratasy hafa manamarina ny anton-dia anatin'izany ary lavina ireo taratasy tsy mitombona na osika. Ity farany izay efa nahitana tranga maro. Eny amin'ny Maki, eny amin'ny gare routière Maki ny tokony atao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Eny aloha no tena hoe eny ny tsara indrindra anaovantsika an'le izy satria ny antony koa hitanareo fa be dia be ao amin'ny centre de commandement opérationnel betsaka ny
tsy maintsy mitandro foana antsika n'le filaminana iry amin'ny maki manko a mba atao hoe en plein air eny mba afaka mba maka toerantsika manaja n'ilay fipetranapetraka fa raha ho any amin'ny centre de commandement tsika tranony ao dia tsy voaja matetika izany zavatra zany raha antsika ny famorivory misy ny manana toe-tsaina atao hoe mirefarifa amin'ny tany fa nahatra amin'ny fahafatesana ara dia isandohana satria fantatra fa izay no mora azonan'le autorisation. Ny tompona ndraikitra eo anivon'ny tompo fiantsonana maki no mandefa ireo antota taratasy eny amin'ny CCO Ivato ka ity farany no manomena tsy ny fahazahon-dalana manokana. Eny Andotam-penaka raha naterana ny antota taratasy ihany no akana ny fahazahon-dalana raha ny fanazavana 7 ora ny faharetany raha ela indrindra. Fahazahon-dalana izay soniavin'ny ministry ny ady tany na ny mpandrindra ny CCO. Ireo rehetra ireo izay tsy mbola mazava amin'ny olona tonga nangataka ny fahazahon-dalana manokana teny amin'ny gare routière Maki ny maraina teo. Ny olana manko tena izay mihitsy ilay izy satria sady tsy affiché ilay izy no tsy fantatra mihitsy hoe inona ilay tena dossier ilaina dia rehefa tonga eto ianao voasaina mamorona an'ilay izy dia lasa somary sahirana zany ilay olona na resaka photocopiera dia somary sahirana dia nefa rehefa tsy ampy ilay dossier anao dia tsy raisin'izareo ilay izy dia eo dia tsy hitako hoe tokony alamina kely zany izay ilay fomba fiasa moa ilay olona koa somary tsy tena responsable tsara amin'ilay asa. Dia angatapady any Ambatolampy izao ny angatahako dia tsy fantatra dia lazainy hoe tsy mahazo izay izao ny problème keky tsy mahazo no izy ireo ilay olona ray io fa resaka ohatra ny hoe maty ihany zany afaka mandeha any resaka hoe fahafatesana sy ana fa tsy ao anatiny mihitsy zany le resaka hoe fangataham-bady mandeha faritry ny Alamanga izay izao le izy eo fa mbola manontany an'le etondray olona andeha ale any zany zao mieritreritra hoe efa ho avy le olona avy aty nefa ny avy eo rapitsy. Mpiasa-panjakana mamita iraka, olona na orinasa miasa ho an'ny fanjakana, olona mitondra razana lena, olona maty avana kaiky ka andehandevina, fitaterana entana stratejika toy ny fanafody, sakafo, solika sy ny sisa, fitaterana fanomezana mifandraika amin'ny fahasalamam-bahoaka, fitaterana marary na olona mila fitsaboana maika any ivelan'ny faritra misy azy, asa mikasika ny resaka faditseranana, raharam-pitsarana, fitondrana mpianatra andeha hamonjy fianarana, fiverenana mody any amin'ny faritra ny aviana raha toka ny katona vonjy maika na maharitra ny toeram-piasana. Ireo amin'ny ankapobeny no mahazo ny fahazahon-dalana manokana, ivoaka ny faritra raha ny fanazavana ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ATT. Ireo voatanisa etsy ambony ireo izay tsy maintsy voapirofo an-taratasy ahafahana mahazo ny fahazahon-dalana manokana. Voakarakara kokoa noho ny teo aloha ireo zavamaniry sy ireo biby ao amin'ny parka Tsimbazaza amin'izao fotoana ny famiana ara-pahasalamana izao. Nanome aina vaovao ho an'ireo biby ny tsy fisian'ny olona mivezivezy eny an-toerana. Henri Florio. Isan'ireo parka be mpitsidika eto amintsika ny parka botanika et zoolozika ao Tsimbazaza. Amin'ny maha botanika azy izay, karazan-zavamaniry maro samihafa no hita ao aminy. Ao ihany koa ny fananany, ny toerana fanaovana fikarohana izay avahana amin'ny parka hafa misy eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny faha 20 ny volana Martsa lasa teo no nikatona tsy azony rehetra no tsy dina ity parka ao Tsimbazaza ity no ny fisian'ny valinaretina coronavirus. Amin'ny ankapobeny, nahazo aina avokoa ireo biby sy ireo zavamaniry ao an-toerana. Raha ny nambarin'ny tompona ndraikitra no ny tsy fisian'ny fanakorontanana firy tato anatin'ny andro maromaro izay. Miroso amin'ny lafiny tsaratsara kokoa ny fikarakarana sy ny fanarahamaso ireo zavatra misy ao anatin'ity parka ity amin'izao fotoana izao. Ny tombo fikarakarana ny mpiasa moa zany tsy maintsy ny hena mazava ho azy tsy maintsy le akaiky sy tratra andro sy le azo taomina no afaka ny asa teto ny hena zany le asa fa ny faranarahamiaso miaraka amin'ny ny mpitsabo biby sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra zany dia anisan'ny tombo satria voalohany indrindra aloha tao anatin'iny zany dia tsisy ny mpitsidika dia raha tsisy ny mpitsidika zany dia azo lazaina hoe mihena koa le stress ny le biby satria ohatrany hoe tena ao anatin'le calme tanteraka izy dia anisany hoe nahitana ihany koa zany zay zavatra zay fa ohatrany hoe miatakatana kokoa zany le biby angahantarikemy hoe par rapport an'le misy mpitsidika satria lasa calme le toerana. Nampiana ny volaniditra ahafahana mandefa ny fampandenan-draharaha eo anivon'ny parka ihany koa ankilany. Ny tsy fisian'ny olona afaka misidika eny an-toerana nandritra ny herinandro maromaro izay raha ny fanazavana. Ny anay moa zany dia tonga dia miharihary satria vao sorotra mazava tsara ao anatin'ny budget primitif anay fa nanisany fidiram-bola izay tediavinay ao anatin'ny teti-bola ampiasain'ny parka mandritry ny taona ny fidirana ao Ambavady ny resaka
prix d'entrée zany dia zany hoe raha ohatra zany tsika ka mijery mainka hoe ray volana sy tapany mahery zay nidy a dia nisy perta ihany koa zany volaniditra tokony anatin'ray volana sy tapany zay zany nitovizana angamba amin'ny rehetrarehetra fa ny zanona tsy zany zany a zay koa manana ministera pia zay ministeran'ny fikara ambaratonga-pony sy ny fikarohana ratsiansa zay miahanay ary isorana be tabery zareo fa tena mikarakara sy manampy tokoa amin'ny zavatra rehetrarehetra dia angamba tsy dia isy zavatra hanahirana loatra rehefa tapitra ny confinement fa mba hanao départ vaovao dia mba ahita zavatra vaovao sy hetsika vaovao indray ho an'ny mpitsidika zany manina rehefa tapitra ny confinement. Tanjona apetraka ny fanomezan-danja ny fampiroboroboana ny parka na eo amin'ny lafin'ny fitsidiana izany indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fikaroana sy ny maro hafa. Isan'ny fanamby apetraka aorian'izao fotoana tsy hafana mitsidika ny parka izao ny hitondrana zava-baovao ho an'ireo mpitsidika. Nanolotra fanampiana ho an'ny centre médico-social ny Jirama teny Antanimena ny Enelec ho fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Fanampiana izay ho azon'ireo mpiasa araka ny nambaran'ny tompona ndraiky ny CMS Jirama. Iona say. Ho fanampiana ny mpiarabelona anatin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao, ny centre médico-social ny Jirama indray no notoloran'ny orinasa Enelec fanampiana androany. Takombava, solution hydroalcoolique isan'ny nomena tamin'izany. Ny Enelec moa zany dia mpamatsy herinaratra ho an'ny Jirama. Dia noho izay fiarah-miasa misy eo amin'ny orinasa Enelec sy ny Jirama zay dia nataonay ho adidy ny mitondra fanampiana ho an'ireo mpiasa sy ny fianakaviany be ny Jirama. Dia izay ngamba nahatonga anay avy amin'ny Enelec tonga eto anio nanatitra 1000 litres na solution hydroalcoolique misy huile essentielle na ravitsara sy 3000 masque ho an'izy ireo mba ahafahany entina miatrika sy edivana amin'izao Covid-19 izao. Fitaovana ampiasain'ireo mpiasa ny Jirama ahafahana miaro ny tenany sy ny manodidina azy ireto natolotra ireto. Fihetsika izay mahate-hidiry ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CMS Jirama. Zany hoe ny filana zany amin'izao fisian'ny valanaretina zao dia be mihitsy ny filana. Indrindra amin'ireo fepetra tsy maintsy raisina iarovana ny mpiasa, iarovana ny vahoaka sy ny vady aman-janaky ny Jirama zany dia izay teo aloha teo dia ny Jirama foana no nitsorika azy fa izao dia misy ny fanomezana dao avy amin'ny Enelec izay tena manampy be dia be ho anay tokotrany ary tena isorana azy manokana zany noho ny fitiavan'ny Jirama noho ny fitiavan'ny firenena koa ngamba satria tsisy ohatran'ny fahasalamana ny zavatra lehibe indrindra. Taorian'ity fanampiana teto amin'ny centre médico-social ny Jirama ity, itoy hatrany ny fanampianan'ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny asa sosialy iarahana amin'ny orinasa Enelec raha ny fanazavana. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fitsoahana fianakaviana efa mianaka iray avy any Ambatovy Toamasina nakany Antsirabe. Eo ihany koa mahakasika ny fiarovana ny lavanilina any amin'ny faritra Sava any. Rehefa avy eo ary. Yes, I feel good. Tellement mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny Vaovao, mividiana mora hoanina dia mahazo bonus mora night, tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Love chocolate. Chocolat Sahara. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Sahara. Un trésor riche et gourmand.
issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat tsar et de ses arômes intenses. Chocolat tsar, savourez vos émotions. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus raha mahatsapa mafana hoditra, mikohaka ary matsiaro sempotra, manatona aingana mpitsabo na miantso mivantana ny larana maitso 913 alavido aminao ny coronavirus arao ny fepetra. Cool TV FM miaraka aminao. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic isanandro. Bic 200 étiles. Bic Confort 2. Bic 300 étiles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mitaraina noho ny faratsian'ny lalana ny mponina Belanana amin'izao fotoana izao amin'ny fiakaran'ny vokatra. Nisy araka izany ny fandraisana an-tanana ny fanamboarana izay nataon'ny solomamboaka voafidy tao an-toerana Gaëtan Andriatsilava. Rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao no lalana miala Antsoi azo an'i Bealanana. Isan'ny mampitaraina ny mpandeha ny ao amin'ny komuna Ambodiampana izay antsoina hoe Bevondraka. Maro ny fiara raikitreto ary miandry 3 na 4 andro vao afaka. Efa nisy ny fanamboarana vonjimaika nataon'ny governorany ny faritra Sava nandritra ny fotoam-pahavaratra ahafahan'ny fiara sy ny mponina mivezivezy saingy izao simba zahady indray izao. Arak'izany, nandray an-tanana ny fanamboarana ny solombavam-bahoaka voafidy tao Bealanana ahafahana mivoaka sy miditra ny faritra. Mangataka amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny mponina any an-toerana hijery fotony ka andray fanapahan-kevitra anamboatra ity lalana mampitohy any Bealanana sy Antsoi ity. Tsy afaka mivoaka ny vokatra ary tsy afaka mandroso ny faritra noho io faratsiany lalana io. Ao Bealanana izay isan'ny faritra mpamokatra vary be indrindra mamatsy any Mahajanga sy Antananarivo.
Fianakaviana iray efa mianaka nitsoka avy any Ambatovitomasina saika hiatrano amin'ny fianakaviana izay monina amin'ny fokontany Ambohimena Antsirabe renivohitra no tsikaritra ny fiarahamonina. Efa natao fanadihadiana mahakasika azy ireo ankehitriny ny centre opérationnel Covid-19 any Antoerana. Kolo TV Antsirabe. Ny talata fa 5 volana May 2024 lasa teo, tokony tamin'ny 4 ora ariva dia nalain'ireo sapan-draharaha eo anivon'ny centre opérationnel Covid-19 eto Vakinankaratra teny amin'ny fokontany Ambohimena Antsirabe renivohitra. Fianakaviana efa mianaka, lehilahy 17 taona, vehivavy 15 taona, ankizy 5 taona, zaza 9 volana. Raha ny fantatra dia nitsoka avy any Ambatovitomasina izy ireo. Araka ny loharanom-baovao tena toerana dia saika hiatrano amin'ireo fianakaviana eto Antsirabe renivohitra ireto farany ka voatsikatotra ny fiarahamonina ka niteraka ahiahy ary dia voatery ny antso avy hatrany ny tompon'andraikitra. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka lohatretony avy ao anivon'ny centre opérationnel Covid-19 eto amin'ny fatra Vakinankaratra. Eo ihany koa ny fandraisana ireo fepetra vonjomaika mahakasika ny nahatongavan'izy ireo teto. Misy tranga hafahafa teto tanàna Antsirabe ianareo fa tranga anatin'izao fepetra manokana amin'ny ady amin'ny coronavirus zao. Misy olona atao contrôle sanitaire amin'ny fotoana eto Antsirabe. Nahatongavany teto dia mbola mandeha fanadihadiana dia miandro mivaly fanadihadiana tsika hoe nahoana ilay olona tonga teto amintsika. Firy nisany efa mianaka zareo zany ny tonga teto dia efa mandray fepetra rehetra momba izany ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra maro samihafa eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Ao anatin'ny fanadihadiana tsika dia aleo fanadihadiana normaly hoe ahoana ny nahatongavany teto sy ny version. Ny hoe camion na tsy camion tsy afaka andisina na marina izay fa izay ilay fanadihadiana mandeha aloha amin'izao fotoana. Satria raha mandeha fanadihadiana dia tsy maintsy misy tompon'andraikitra ao anatin'io hoe inona no nahatonga ilay zavatra nitranga na inona ilay olona no nitsoka tany amin'ny toerana nametrahana azy. Araka izany dia efa nentina niaraka tamin'izy ireo avokoa ireo olona napetrahano azy sy izay nifanerasera taminy ka notazomina ao amin'ny CHRR eto Antsirabe izay ara-maso akaiky ny fahasalaman'izy ireo. Dia amin'izao fotoana izao zany efa eo am-pelantanana, efa ny am-pelantanan'ny mpitsabo sy ny tompon'andraikitra ny fahasalamana momba ny fianakaviana io sy ny olona manodidina azy. Ny fianakaviana efa mianaka zareo. Ny olona manodidina azy misy eo amin'ny 7. Dia aoka tsika hiandro mivaly ny fanadihadiana. Misy centre opérationnel ihany koa izay miasa eto Vakinankaratra amin'izao fotoana mandray an-tanana ary manao ny adidiny tsy matory alina, tsy mandry andro, manao ny asany hiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny filaminana eto amintsika. Mbola ao anatin'ny fisorohana ny Tsipariany valana aretina coronavirus hatrany eto anivon'ny faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny vaovao mari-potitra avy eo anivon'ny centre opérationnel, indrindra fa ny valin'ny fitiliana izay atao amin'izy ireo ary aorian'izay no ahafahana milaza na mitondra ny valana aretina izy ireo na tsy. Tontolon'ny fahasalamana aretina atahorana ahazon'ny zaza amin'izao vanim-potoanan'ny ririnina izao ny bronchiolite ka ilaina ny fitandremana izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Tinaratsy mandresy. Ny aretin'ny taovam-pisefona tahaka ny sezy, ny kohaka ary indrindra ny bronchiolite izay miteraka fahaseporana no tena mahazo ny zaza rehefa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina tahaka izao. Tokony ho mailo hatrany amin'ny fitandrona ny fahasalaman'ny zanany ireo ray aman-dreny satria mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana sy ny pitidrora vokatry ny kohaka sy ny evona ireo aretina ireo. Raha misy ny tranga manaitra sy ny soritra aretina hafahafa hita eo amin'ny zaza, ilaina avy hatrany ny manantona mpitsabo tsy misy atakandro. Rehefa miditra ririnina ohatran'izao aloha ny aretina mora maso zaza dia ny aretin'ny taovam-pisefona, ny sery, kohaka ary ilay aretin'ny fitaovam-pisefona manepotra anankiray izay lazay atao hoe bronchiolite ny anarany. Efa miditra vaninandro ririnina, ireo no tena mora maso ny zaza. Izao mila fahamailona amin'ny fivoahana trano, fifamezivezena any anatin'ny fiara fitaterana, any anatin'ny salle d'attente ny dokotera, mila fahamailona kokoa. Ka matetika raha serisery fotsiny tsy dia tena hoe voatery anatona dokotera fa resaka fanadiovana orona atao amin'izany. Fa ny tena tsy maintsy manatona dokotera rehefa hita hoe reraka ilay zaza, tsy miaina tsara izy fa tena sebotra, tsy milalao firy izy, tsy dia mihinan-kanina firy izy, sanatravina izy mifanitona, sanatravina izy misy hafanana, mitohitohy ny hafanana ny ohatran'ny 3 andro
raha misy fambaramanaitra toy izany tsy maintsy manatona dokotera. Etsakilany tsy dia mandaitra amin'ny zazany tsy mikaretina coronavirus raha ny fanazavany. Manamafy izany ireo salanisy eto Madagasikara sy maneran-tany. Na izany aza nefa ilaina hatrany ny fanajana ireo lamina sy fipetranapetraka mba hisorohan'ny fiparitahan'ny valanaretina sy ho fitandrona ny fahasalaman'ny zaza. Raha ny salanisy na eto an-toerana na ny ivelany dia ny olon-dehibe sy ny tanora no matetika voan'ny coronavirus fa ny zazakely raha ny hita dia tsy andairan'ny virus firy na matetika porteur symptomatique rehefa voizy asymptomatique. Akoatra ireo fitandremana maro samihafa voatanisa ireo, tokony ho tazomina mafana hatrany ny zaza ary omena sakafo ara-pahasalamana. Raha tsy ahivina, ny 1.7 isanjaton'ireo zaza marary ny bronchiolite manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly dia ahitana soritra retina ahina avokoa. Ny 7.7 isanjaton'ireo tranga dia bronchiolite tsotra, ny 2.20 isanjato kosa dia ilay antsoina hoe bronchiolite surinfecté araka ny atotanisa avy amin'ny hopitaly Ambomiandra. Lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny fisian'ireo mpangalatra sy mpioty lavanilina tsy matoy no mafisana ny fiambenana ireo voly eny an-tsaha amin'ny alalan'ny fametrahana andro-masom-pokon'olona novatsiana fitaovana arak'izany ny ao amin'ny commune Ampanefena. Gaëtan Andriatsilavo. Paikady vaovao no apetraka amin'ity tao-piotazana vanilina 24 raika amin'ny 24 ity ny amin'ny fametrahana andro-masom-pokon'olona. Iara iasa bebe kokoa zegny amin'ny tany filaminana voalohany indrindra avake koa zegny amin'ny filohan'ny fokotany satria tsy araka aby zegny le hoe zandaro andeha agny amin'ny babasahantsika agny fa aleo ny andro-masom-pokon'olo zegny efa natsapa zegny ny gouvernoura natsapa ny préfet tao ary indrindrandrindra mpitondra fanjakana aleo ifotony mihitsy zegny. Ao anatin'ny volana May tahaka izao no ahitana alatra vanilina be indrindra ary ireo mpanelanelana ny voatonona matetika amin'izany. Zalazy manana vola ataoko entre 20 millions andeha 50 millions na 100 millions zany mizaha fomba ampitroatra volanazy malaky ampiakatra volany malaky zany no matetiky no manao fividianana lavanily tsy alaloha amin'izao fotoana. Nambaran'ity ben'ny tanàna ity fa manodidina ny 700 ireo niatrika fitsarana avy ao an-toerana ary vanilina milanja 10 kilao sy 900 grama no sarony andro-masom-pokon'olona ny aliny zoma lasa teo ka izao nidorana teto amin'ny brigadiny gendarmerie teto Ampanefena izao. Etsy ankilany no tsindrin ny gouvernoura ny faritra Zavamafy ny fandrarana ny fitsaram-bahoaka. Nanome toko kosa ny tenany fa apiatra ny lalàna velona. Tokony atoko zany atsika vahoaka fa tsisy resaka kolikoly ny fitaraintena ny affaire rehetrarehetra makasiky ny alatra lavany sy ny fividianana lavany alatra. Ary efa nisy proof atsika, efa nisy karazany échantillon amin'izao fotoana izao fa misy mpividy lavany alatra zay efa any am-ponja sy ny tsazigny araka ny lalàna. Ka zay ny ezaka ataontsika eto mankahirana reo gendarmerie ny tegnanay mankahirana reo fokon'olo amin'ny district amin'ny commune fa ho ampiaritsika ny lalàna. Tsy mety fongorintsika ity resaka alatra lavany sy fividianana lavany alatra ity. Nisy ny lanonam-panjakana natao hizaranana ireto fitaovana isan'ny andro-masom-pokon'olona ho an'ny district niveau Emara ireto izay natao tao Ampanefena ka nanomezana raglan, torse, sifflet sy ny maro hafa avy amin'ny plateforme ny vany ao amin'ny faritra Sava. Mifandraika amin'ny fampiofanana omenan'ireo vehivavy amin'ireo centre de formation professionnelle ny fanamboarana arovava iadina amin'ny fiparitan'ny coronavirus. Novatsiana lamba sy masinina arak'izany ny centre de formation ao Antsiranana ahafana mamokatra cache-bouche. Gaëtan Andriatsilavo. Ty zany raha voatsirambin'ny tagnana ahafana roa mampandeha ny fagnanaovantsika le cache-bouche. Na miagna azy ty afatsika mba magnamia le riavatsika zay tsy manomagna ny mahatsara izy ty koa zegny dia hoe azo sasagna izy. Tsy karaha le rabeky tsy azo sasagna rina après 2 heures 3 heures de temps izy farina. Araka izany nomena lamba ahafana manamboatra cache-bouche ny eto amin'ny centre de formation professionnelle Antsiranana ahafana manamboatra sy mizara ho an'imponina ao an-toerana amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao. Mahavita arotava mihoatra ny 100 isan'andro ity ivitoerana fampiofanana vehivavy ity. Mifandraika amin'ny fampiofanana omena ato amin'ny centre ny fanamboarana arotava tahaka izao
hoy ny tompona andraikitra. Ity farany izay nanentana ny mponina anaraka hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana. Tegna magnano fitondram-panjakana amin'izao ity hiadigna amin'ny valagna aretin'ny coronavirus ity zegny. Fa ilaigna koa zegny atsika vahoaka zegny mba mandray andraikitra koa zegny hagnampia-tsika hiara-hiady amin'ny fahavalo tsy hita maso ity zegny. Agnisan'ny andraikitry tokony ho raisitsika zegny le fagnaragna toromarika. Fampiasagna cache-bouche. Ravin-damba maromaro miampy masinina iray natolotra ny vehivavy mianatra ao amin'ny CFPF na ny Centre de Formation Professionnelle pour les Femmes ao Antsiranana. Natao zao hoentina hanampiana azy ireo amin'ny fanamboarana ny arotava. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Benin. Mikakaika ireo mponina amin'izao fotoana izao. Antony ny fahatrana efa mianjady any an-toerana miampy ny valanaretina coronavirus. Tsy ampy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, tsy misy ihany koa ny fanampiana avy any ivelany. Fanadina. Somebiseby ireo olona miandry ireo mpilatsaka an-tsitrapo eto andrefany Cotonou, Benin. Andro vitsy taoriny nanaovana antsoavy tamin'ny tambazora tserasera Facebook, tonga tsy kelikely ny fanampiana avy amin'ireo tsara sitrapo. Maro ireo fianakaviana sahirana noho ny etoana sakafo teto hatr'izay hoy ity mpilatsaka an-tsitrapo iray. Tapaka nefa ny fanampiana hatramin'ny nidira ny valanaretina coronavirus tao Benin ka nitombo avroeny ny fahasahiranana iainan'ny mponina. Fikambanana italiana no tena maro manao asa soa eto amin'ity firenena ity, antony tapaka ny fanampiana no Italia vo mafy amin'ny valanaretina coronavirus ihany koa. Natsahatra ny fianarana nefa raha ny zava-misy vao maika sahirana ny ankohonany. Antony tamin'ny anatra ireo ankizy lany any ny andron'izy ireo ary nentoana sakafo ihany koa ny mpianatra. Amin'izao anefa isa-tsegondra mitaraina nona ireo ankizy an-tokantrano hoy ity renim-pianakaviana. Raha izay ny any ankizy, olana hafa ihany koa ny an'ny olon-dehibe. Amin'izao vanim-potoana ny fiboona izao, tsy misy ny asa ary na ireo manao asa tena azy tsy mahasamivoaka ny trano matahotra ny valanaretina coronavirus. Fanantenan'ireo vahoaka sahirana izay maro anisan'ny antoerana ny fanampiana avy amin'ireo mpiray tanindrazana tsara sitrapo. Misy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana fa kely ho ireo mponina. Ny valanaretina coronavirus any amin'ity firenena ity izay mampitombo indray ny elanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Dia izay mba marina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao ry tompoko. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax mikaly tao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.